Vositrambo, solofo, hery, lidze, mbola, saondra ary aina no amelona ny tantara. Dia ahoana ny fandehan-tany Jules? Lasa misotro ronono tia ny tena. Zay vaovao avy any am-piasana any. Zany? Nisy enina amin'ny rahalahy zay no nivoaka misotro ronono, mpiasam-panjakana misotro ronono. Fa re moa tsy afaka manao demandy? Hoe mbola hijanona ve? Mety izana aloha ny asa. Ohatra ny tsy ekeny zareo tsony. Zany? Efa be loatra mantsy le taonanay. Efa niotra ary nera ny tena marina, za zao 20 Dia ahoana zany no fandehany? ka de samy amin'izay zany mihetsiketsika fa vita hatreo ny fihinananako. Isaky ny 3 volana vao misy vola ho raisina. Enjany izany marina. Teo ary ianao mampiditra isam-bolana mbola reny ny fiainantsika. Fa mba te hanontany anao aho ohatrinona tokoa moa zany zao mba tahiritsika ao. Tahiry? Ianao hoe manany ihany? Azay, inona ny aniniako amin'izany ry ny rina fa matotra be mihitsy aho manontany. Tena hodinao tsy fantatrano ny fiainantsika ato tokantrano raha izany. Inona no tehirizina amin'ireny vola ampidirinao ireny moa izany? Tsika ireny raha hitanao tsara mihitsy raha atrosa isaky ny farany volana mandotrosan'olona. Fa ahoana kosa e? Dia tsy mba nisy nataonao tahiry ve reny zavatra reny fa dia izao zany ty anie ho arabaky tely hoe antitra vao ratsy loka. Ny raha antsika nahita ny dépense Jules, reny natondroko anao reny foana isaky izay mivoaka atoroko anao, izay miditra atoroko anao. Tsy hitako hoe inona ny ankoatr'izay fa tsy nitahiry aloha tena tsisy. Dia ahoana zany? Izao mihitsy izao no tokony mba arabaky teny koa le hoe misotro rononoko. Inona zany ny ronono sotroinao? Ka za zao nieritreritra hoe mba hanomboka anao amin'izay kay moa inona? Tara loatra zany. Zao tsy fotoana fanangonana intsony fa fihinanana ny hazo. Kanefa zany zao tsisy hohanina. Ka tsy nety ny tantanako. Soa ihany aloha zany fa mba nisy an'ity trano kely tia ny tapifina fa teo tsika niraisina raha vao tsy nisy trano. Mbola amin'izao koa ve mbola hiampy iofa-trano inona intsony? Tsy hitako izy izany. Ny ankizy koa natao hoe efa lehibe ary mbola eto anatrehantsika ihany veko. Dia ahoana re zany? Ireo moa ho ariana izy. Sa ve hivarotra ary tsy hisy vahaolana afa-tsy koa moa amin'ity fiainana ity. Varotra ihany. Ahoana ny entina etsehana amin'izany? Izany nga moramora koa. Izay vola misy eo an-tanana fotsiny no etsehana e. Atsika izao efa tsy zatra manao an'izany. Zany anie mila fahaizana e. Fahaizana ahoana? Io épicerie io ve dia fahaizana inona ny ilaina amin'io? Mila fahaizana indrindra angaty. Manjary sao dia ny an-tanana indray manaraka rehefa tsy mahay an'io zavatra io. Ka tsy aleo ve mihina kely toy izay mandro fotsy? Andao izay ny atao. Efa tsisy vola ho raisina azo antoka intsony ity fa dia tsy maintsy mikaroka-hevitra. Koa raha von'ny fanampy amiko amin'izany moa ianao inona ny olana fa ianao anefa hoe hialangalana indray dia ho any amin'ny namanao sy ny sisany dia zary ianao rehereto ohatran'ny mahazatra. Fanampy anao izany zany zao efa ato an-trano foana ny tena androm-piainako e. Tsy mivoaka intsony. Fa zavatra mba tiako resahana anao Jules. Sao dia mba tokony hajanona amin'izay ty tokanao ty fahaiza koa dia vola zany zao efa miena ianao tsy izy farany fisotroanao toka. Tsy fantatrao anie dia izao e. Inya io efa rano fisotro hatramin'izay. Ka raha vao mijanona amin'io dia ohatran'ny hoe vonoina ho faty zany. Mba adinio ihany aloha marina e. Na vola isotroanao an'izany ave zao aiza tsoa. Fa mandany vola be, zavatra na 500 sy 400 fotsiny anie consomme ihany tsy maintsy hohaniko isan'andro. Sady na ny fahasalamanao ary jereno ty tsy mety apaka kohaka lavo tiako.
ao fa tsy maninona io fa zasianao olana zany fa ny ao io efa rano fisotro. Ianao koa izany dia tsy mba azo toroana hevitra mihitsy fa izay misiriziry amin'ny hevitra ao izay foana amin'ny mahavoanao. Zavatra hafa kosa karohana fa ny ahy iny aza kitikitihanao fa efa inony any na ela velona ohatr' izao efa izay ny fiainana hatramin'izay Faravara tsy mba hahenanao tsikelikely kosa e. raha izay anga dia manaiky Dia ahoana izany programa? ny ataontsika voalohany dia miverina makany amin'ny birao ohatrany hoe misy rappel zany dia izay ngamba no mba hietsehantsika voalohany aloha. Nasiny sefo niverina mantsy hoe miverena dia maka an'ilay rappel aty ianao. Mety kosa izanoko. Mety misy ohatrinona izao izany? Farafahakeliny eo amin'ny 3,5 millions eo angambany. Kevy vola kely e. Efa hita an'izanyko. Ndao ary. Manaja mona jidan. Sefaly vaovao. Anga mbola tsy hainao moa ny vaovao? Inona ny vaovao voarainay aty an-trano aty nareo zao no mitondra vaovao. Ohatrany somary misy vaovao ihany, misy mission izay andeha tsy maintsy andehanana amin'ny faritra tapatapany avaratra any kaikaiky ny tsororo mandidy any. Iady amin'ny dalo io fa azoko sa tsy zany? Izany mihitsy. Mahazo toa leretsy zay no efa nanolorana ny tenako. Zay ty loha dia ato an-trano ato foana ny raharaha tsy mivoaka ny trano mihitsy. Izany ve? Arabaky teny tiany hoe misotro ronono fa za koa ne vao nijanona tamin'ilay asa dia tena marary lava taizam-pandriana ato enjany ity. Ny anao zao no ohatrany efa zavatra mety anie fa tiany anay mbola ady fo amanaina amin'ny zavatra etrehana andehanana any. Mety ozy ranga, mety inona ny mety zay koa sahirana ato so dia mba afaka mpisamboronao kely tokoa aloha fa tena na ny sakafo hoanay mivady areto manahirana. Tsika anie zao vao eo an-dalana mpanaovana mission mihitsy mba metrao kely aloha melohan'ny andehanandrangah tokoa fa sahirana be marina mba vonjeo kely aloha sefaly. Ohatra ngamba hoe mba petrapetraka kely fotsiny mona jidan raha kelikely fotsiny aloha dia misy fa raha tsy vita amin'ny mission nga hita zay hoe betsaka atao tia misy mona jidan ohatray misaotra betsaka rangako zara ary nisy any toniko dia mahavaolany ity dia mahavita zay atao rangah ao vao meko ihany ianao mandalondalova matetika. Tsy maninona fa laova lamindamino any fa mahaiza manangona dia mbola tanora ihany raha faly fa zay zao ny olako eto amin'izao fotoana izao. Izany ve? Efa antitra ianao ty mbola tsisy horaisina ihany veko na nenenana mihitsy ny fiainana taloha. Ko hitanao ihany koa nge raha vao mandraindray le zavatra sy le manao fanao zalao birao dia efa tsy hita mihitsy rehefa baka hatreo amin'ny toeranao manahirana izy ity. Za zao tena sahiran-tsaina mihitsy ahoana ny fahanterako amin'izao. Za efa manomboka efa miareradreraka zany. Manahirana mihitsy le fiainana. Taloha mantsy ny ianao tsy mivaky lohany ininona fa dia hoany fa hoany fotsiny. Zao ianao vao mijinja ny vokany. Misy afenanao rangaty fa ny any zao ny zanako misy 4 any. Zany akoatran'ny ato tsy fantatra raha matoa zany. Ary tsy nampoziko navita n'izany mihitsy ianao mona jidan. Ka nga hita fa zany ny fiainanako. Tanora koa tamin'izany dia tena ary tsy mihevitra zay ho apitso mihitsy. Ary tsy nieritreretiko zay ianao tena kay jokotsirika ihany ianao tanora. Aza manao an'izany aloha na izany ary fa nareo koa ve zao tsy efa miodikodina any naninanany nareo io atro aloha aloha miaraka amin'le anankiray zay miaraka amin'ny olo mona jidan marina ihany aloha zay fa zay ny teniko teo hoe mba eritrereto ihany le fahanterana fa zao ianao ty vao mijinja ny vokany. Ny vola tsy misy, ny tena marary lava, le rano fisotro tsy azo avela. Raha matony ato efa menomenona tsisy farany ajanony.
fa nga ianao ty monajita mbola misotro ihany ka ngazo avelany rano fisotro e. ka le izy koa nge tsisy mieritreritra an'izany afara any aloha fa ny androany ihany no fantatra firy lahinareo no andeha ho any Tsirony Mandidy zany? Tsirony Mandidy moa izy teo sa aiza? tsororo mandidy mihitsy ny andanana Firy nareo no anao mission any? eo amin'ny 7-8 eo zay mandeha Mahavitara nga sotra e dia mahazo toko fa zay ty dia efa sakaiza-pandriana eto tsisy azo atao tsony. ao fa dia mirary soanao monajita Misaotra faly a mirary soanao koa dia mahavita be amin'ny fanompoana ny tanindrazana. Ahoana reninao tala ambany reny Julio? Mahamenatra reny ny zava-nisy fa za gaga hoe inona no nahatonga ny latsaka be ohatran'ny nitapoka teo. Sady ny ianao ny ambany indrindra paraport ny ankizy rehetrarehetra tao. mba soutenance satia natrehana hoe tsy arakarany ka iny notiny voaka hatrany dia ahoana iny zao? Nga maripapa tamin'izaly tsy dia miforma reny no mety nahatonga an'iny. Tsy azoko hoe inona no tokony hampilatsaka ny notiko. Zao very fotsiny ny volany etohana ny fianarana lahiny nandritra izay 4 taona izay. Vao tamin'ity ve ihany mba nanao ny tsy nety dia izany no teninareo. Misy zavatra mahavariana anao mihitsy Julio a. Tsy hitako inona no havariana. Na namana io na vehivavy io na tsy fantako inona. Tsy maintsy ho zany. Tsy hisy an'izany. Rehefa tsy mety ny zavatra dia tsy mety fa tsy hoe variana tatsy na tary izany. Dia ahoana zany zao inona ny anarinana an'iny? Hatramin'izay ianao na hay ihany vetivety eo reny ny notinao. Mbola azo arenina ihany iny. Ataovy mazava tsara ho an-tsainy lalo fa zay tsy manam-bola be hanohizana fianarana izany. Zao tsy azo ny papa e. Mbola misy relevé de note andrasana nge vao mivoaka ny résultat hoe afaka mbola manohana tsy e. Fa tsy hoe zany Ko maninona moa raha tonga dia mitady asa e? Izay mihitsy mety. Verimaina fotsiny nge zany ny krisana 2 taona raha zao dia hijanona. Mikarakaraky iny le fianarana natao iny no apetaka any amin'ny CV anao. Fa toko ty moa mety raha sady miasa mianatra koa e. Raha mazoto ve? Le hoe hijanona tsy hany mihitsy no eritreritro aloha. Ary le hoe sady hoe hiasa no hianatra. Eny efa nieritreritra amin'izay ihany afa. Inona moa ny olana? Misy hevitra ty e. Hoe maninona moa raha mandimby an'io asan'ny papa io a? Anao gendarme? Mazava ho azy. Ka moa tsy mahazo manao asa hoe tsy ho lany ve? Ka ela nandritry ny 4 taona zay ny teneniko imemezana fotsiny a. Zao vao hoe anao ny asan'ny papa. Zany gendarme tsy ampisoletra zany tsy izy e. Tsy tonga lavitra. Efa 4 taona zay ny teny amin'ny université ve letsy dia zao vao hijanona. Hitako. Sady zany koa ve ho vitanao olona malemilemy be io e. Lemilemy ao na raha mamoa. Izy indray aloha nitanjaka manana fa ny faharisihana ny tsy fantatro. Mety tsy ho vita lahy tokoa aloha zany. Ela ve aloha manany ihany sa tena matotra e? Sy hoe havita an'izany fa ianao koa ampiresahany io fotsiny. Eritreritra ny zany papa sy maman. Za koa tsy hanao an'izany. Tsy hitako nge fahorenareo tao. Sady ela tsy ampirefy zay fotsiny ny olana. Miany fieritreretana sy maman anareo manao mission lavitra io nge fa mampivadika ondany. Zany ve dia mbola misy vola ve le ty inona ny olana? Tsy zany mihitsy aloha mbola ao anatin'ny saiko e. Fa mba eritreritra singana anay. Sady aza miovaova za moa fa rehefa io ny ataonao dia io fitaina hatrany farany. Tsy hanao an'izany a maman raha izany ny eritreritra papa io a. Sao letsa ty misy 500 aloha mba hividianao an'le zavatra vetivety a. Inona indray ary ty. Avy indray zay papa sy ny adaladalana. Amin'izay ny ankizy ny asenao mividy anazy. Hanimba zaza ne ianao Jules. Ka ianao tsy mety mividy ve tsy ho aseko vidiana? Fofona fotsiny ato rehefa tsy hita zay ialana aminy fa iretana dia maika fa marina mihitsy zany maman. Fa inona ary ty ataonao? Hovononao aho zany. Zany koa hoe dia afaty. Ary maninona moa raha solona zavatra hafa amin'izay io fisotronareo? Inona? Tao dité ohatra. Ronono mihitsiny. Mbola ely zany fa mandehana moa e. Aza manadala anareo mianaka.
Tsy mahavidy an'izany ntsony a. Dana Julo dia tapora mangatsika. Tsy azoko irahana zany alahy. Irao raha zavatra hafa ohatra hoe ndana mividy kafe na dite fa raha avy zany Meko inona ry alahy sa ve ho karamaina? Iny ilay tsy dia nironjato alahy zany. Zao a, eny papa zany androany no mividy an'izay farany raha pito tsy mahavidy tsony. Tena mamosavy zaza mihitsy ianao Julo. Aiza le atao amin'ny zinga ve sa atao amin'ny so ary? Aza mba manao an'io moa letsy a. Julio, misy vaovao hafahafa le tia. Vaovao inona ry Julia? Gaga lahy raha andray an'ity vaovao ty. Ka lazao ainy ianary fotrany lazinina koa ty indre. Nisy olona mianaka reny tonga teo tamin'ny maraina. Olona mianaka iza dia avy aiza? Nitady amin'ny papa hono izy. Ho inona mantaitra indri amin'izany raha papa nitadiavina? Enoy tsara ary. Laza le raha matoa fa olona niaraka tamin'ny papa hono le izy. Ary tsy vita an'izay fa niteraka taminy. Inona? Netiny teo le zaza. Tsy azoko. Zany hoe vadiny papa tany amin'ny sisiny tany. Le raha matoa? Ie. Dia netiny teo le zaza hoe ity zanany. Sady ny tena mahavariana mitovy be amintsika le izy. Lozinina ty lazainao e. Zany ny marina. Efa niampoboziko ihany. Efa nahitahita fihetsika hafa tamin'ny papa mihitsy aho taloha fa tsy nieritreretiko eo vitany. Ka hono a? Ohatrany ahoana? Zazalahy sa zazavavy le zanany? Lahy aloha le teo izay e. Firy taona? Ngambany eo amin'ny 7 taona eo Ay izy. mbola kely. Ny tena enjana aza le ty mbola misy zoko noho izay zaza izay a. Inona hoe? Misy zoko noho izay sady efa lehibebe. Fa manofo koa raha ve asa ino ty zavatra miseho ty? Ka zany ny Zany hoe marina. misy mianadady demi-sœur-ntsika sy demi-frère-ntsika zany ihany. Izay mihitsy. Ry lany. Za aloha mety mino ihany satria raha nijery an'ireny fiainantsika ireny anie tsy normal ilay. Hitako misapatsapana amin'ny vola dia lasa tsika no mijaly. Dia hono a? Ahoana zany mba réaction andry amin'izany? Taitra be ry ako. Efa niteneniko alahy teo hoe mitovy be amintsika ho ahy le izy. Fa ny zavatra mamahako ny ery Julie dia zao e. Inona no mahatonga lera matotonga dia sasabe maka ty dia tsika niresahany fa tsy hoe izy aloha mifampiresaka any na ohatr'izany. Ka mety efa mifankalala nge ho ahy izy sy ry mama angamba e. Fa nafian'ny atsika, sa ve? Ka le tanjony amin'ilay tonga dia manokana ety amintsika mihitsy ny tsy azoko koa. Sao dia mba sanatreo amin'ilay nieritreretiko olana be. Ary sao dia tsy nieritreritra izy hoe tsika no tratrany ato. Izay mety nasa inona ka ty? Zay eo ihany fa nieritreritra sao dia sanatria lafika atao amintsika mianakavy ato izy rehetrarehetra. Aza hitako. Zany aza leo ihany fa jerenako hoe mifananantsika indray no alainy. Dia ahoana moa zany zao raha ohatra hoe fantatry mamoa ny zavatra izany? Koa izy moa mahalala raha efa fantany fa mody fanana fotsiny izy. No hoe fantany tsy azoko nieritreritra hoe fantany, no hoe tsy fantany iray tsy mino a. Asa nga. Dri. Nga tsy salama indray. Inao koa ranga ohatra manany ihany zany. Sao dia asiana mafana kely aloha zany tratra mikoakoaka izany. Ok zao e. Dia rehefa fatiko. Marary be ny tratrako. Tsy te handatsa. Ka raha handatsako moa ianao inona ny vitany latsanao? Eloy aloha e. Tonga teo anie hono ny renjanakao e. Zanako miaraka amin'ny zazakely. Koa iza no nandray azy? Ny ankizy Julie ny teto. Mba mampiresaka ve ianao sa ahoana ny alalan'ny ankizy an'izany? Tsy efa niteny ianao amoa fa tsy maintsy ho fantatry ny ankizy izany na hoelana ho aingana ry terakolana. Izany rangaty rehefa maditra zakao ny vokany. Dia aza vao ny sain'ireo zaza ireo.
mba azavainao zany ko fa za ve nanao adalana taniny zany ampidirinao amin'izany ka mba ianao misolo vava zany sady ny tena loza ohatra ny hoe ho apetraka le raha matoa ty hony ny zanany fa dia mampitandrina zay kosa e ka zay no nahatongavany tetiko dray vahoana koa ary zany fa iny ve vehivavy mitonantonana ianao ny tonatonana tany amin'ny taniko hoe zany tsy ho ataony ianao koa aza dia manao an'izany fa reny ny atao hoe rano raraka tsy azo rofina efa zay ny zava-misy vahaolana zao nikarohana inona tsony ny vahaolana amin'izany eo raha vao tonga eo aloha zay hoe hiditra hipetraka ato an-trano dia rofiko ny etakeliko miaraka amin'ny zanako mena dady aza eo manao nareo an'izany ianao fa tsy misy miala tato zany ka tsy sy hiara-monina amin'izany aloha eo ye ka za koa tsy hanaiky an'izany fa zavatra tsy mety zany fa aiza koa no hoe ho ateriny aty zany ny zanany dia asa aloha dia zay hoana hono inona horesahany ny nafarany ankizy teo aminao. Ka inona nafara mifantady anao izy dia hoe ho apetrany hono le zaza dia mba Julie ary mbola tsy nanaiky alohany mba nsaina le ankizy dray mahakamo indray zany ka sady mahamenatra an'le zanako mba malala menatra ihany dia inona no lazaina amin'ireo zazy ireo ry nirina zaza izy aloha eny anasany indra matoa tsy fantako iny sy ny zanakitsika ato an-trano rehefa Asa. ianao ataonao izay mampilamina ny zanako ianao no nanakorotana azy mandraisa ndraikitra rangatya mba bio amoan-daminazy zafady ianao zany koa dia miavinavina loatra nanaonao foana ianao tsy niantsoako rehefa iny ianao hibaby mivoka ny vao hoe vonjeo ka apio mba fidino anahy ve ny lavy tamin'ny fakapanahy ay ve tsy fidiny mihitsy zany to vakateriny saiko raha izany ty mety mbola ho avy koa ary ny manaraka voaray zay ny tonga teo tsy ianao ty koa miteniteny foana dia ahoana ry zany za ve hifindra trano tsika hitsoanao zany ny zanako ka sao dia zay metiko andao zay mihitsy ny atao e ka izy tany tsy hahitany ianao izy se zany vokatra ny ditra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany zao ty taizana retina za koa ty tsy mety ho salama mihitsy zay manahirana ahono sao dia mba hiova dokotera aloha tsika fa ohatra ny tsisy fivana mihitsy any le tratrako miasepotra foana dia dokotera iza indray nandehanana ina eny ny tena spesialista ka ny vola efa tsy misy mandeha be fahasalamana tsisy fiovana ny ankizy tonga miampy any ianao koa ranga mandreraka andao hijery dokotera fa aza manao an'io ianao makamo zao ry papa sy maman mila fanazavana kely ty resaka ty androany zay natongavanay da eto resaka inona ka le resaka momba le raha matoriko inandray ro neny ay ve try ninona mono fanazavana ilainareo amin'izany fa efa zay zany ko zay zany ahoana e ka ome fanazavana misimisy kosa ny ankizy teneny hoe zao ny isan'ny zanako any ivelany any zao ny isan'ny vadiko any ambadika any zay mihitsy ry papa tiana ho fantatra satria raha ohatra ka efa tsy haintsony papa dia tonga indray ny olona hafa hoe reto ny zanakao dia ahoana nareo korakizy dia manasaro-javatra loatra ka manasaro-javatra ianao zao manasaro-javatra eo ary hitako hatramin'izay ny tsy zarizary ny fiainatsihaka misapana be dehibe rehefa andeha-mbola ie fantatrareo tsara izy zay rakizy Ka mbola- sao dia hoe mama nomena tsiny amin'izany ka mbola tsy ampy le fanazavany e firy zany le vady mipapany ivelany dia firy le zanaka ny tena marina fa roa zao nyfantatra ida ka ataonareo inona na firy na firy aza vao tsara zany ary momba valy teninaoko ka
Ka mety efa tsy fantantsony koa ngambaraka izy nisany amatoa izy tsy miteny. Dia efa be deaibe zany. Nareo reto koa manao zay karary ahetondray. Ka hono ahy inona zany ny tanjon'ireny olona reny mahatonga azy mitonatoana aty amin'izao fotoana izao nefa taloha tsy hita. Zao no izy efa rano raraka tsy azo rofina tsony ny fiainako taloha ka dia miaiky ny fahadisoako aho ary mifona aminareo telo mianaka. Mba sambako nandrian'izany. Hono ahy ianao mifona diso ianao hita hoe diso. Fa inona no atao an'ireny olona reny rehefa tonga eo izy? Za dia miteny aminareo mivady so dia hoe aiza ny anjara fanananay avy amin'ny razulina sy ny karazany fa tsisy mivoaka eo. Aza manao an'izany kosa Rehefa nataonao moa tany etsy. ivelan'ny tany ny adalanao dia mivoanitra any dia anynareo fandamina. Fa aza hoentina miditra amin'ity tokantrano ity mihitsy reny fa mahatezitra ahy. Ka tsy efa Asa misy aloha Julie raha mihomikevitra amiko fa za zay ny any lohako e. ka tsy efa misy fananana napetrano an'izany avy any ivelany any. Mety efa misy mihitsy ka. Ie dia tarao dia nety fa angolo Mifona aminareo alaiko amboy. miditra aty an-trano raha misy any ivelany any dia efa nisy vilana Zao letsy kanatsanganao azy. io. Sa ve mbola tsy ampy azy any tany ivelany zany dia ny aty koa loariny. Inoy aloha na iodika vy nareo na iodika vanana tsy hafa miala nareo fa misy ray tapo aminareo any. Zany dia midika fa mpiray lova aminareo ka mba ataovy ihany zay ilamina ny fiainana fa aza dia miridiridy be ohatran'io fa mba amilefitra ihany zay ny fahendrena ary Inona ny tia mananatra mpampatongavana tsoro fa azavadibadika ny dia resaka e. mananatra koa eto zany fa aza manaraka ny diako fa manjary mampisy olana Izay mihitsy. Tsy azoko loha e. tandremo mba manao Vetivety fiainana aloha, hafa papa, vetivety rehefa aloha, tonga papa. ny fotoana anambadinina fa dia rehefa hoe vady tokana dia vady tokana Ekeko zany. Le ny ary tsy azo fananaranao averina tsolo letsy. le fananaranao raisinay fa tsy mazava le resaka teo. Resaka ataonao. Matoa tonga aty le olona efa fantapatany ny fiainako fa za efa hazo morotevana Dia misy anjarany zareo aty zany ray raha aminareo ihany reny. Inona amin'ireo etan-kely ireo moa zany mbola hoentin'izany olona izany e. Tsy azo me avy kontsy koa ataorana ianao. ny nifiko. Zay e alamino ihany ny fiainana fa dia asarotana Ka inona moa ty fanarana atao trano zao inona? ka natony trano Inona? ny ary zao tsy maintsy hifampizaranareo efatra zany. Le trano efitra roa zao ty. Ny any Manada efa superposé mandra-palehibe anareo ambony ambany. Ny anareo mivady ty efitra ray ty lakozio tokotany. Ie Dia aiza ny fanjevona amin'izany ato dia ny fananana atao trano tsy misy afa-tsy Dia tsy haiko io ba re. io zao mba miangana ato dia io tele anankiray io zay. Bisikletanao. alamino Ka ny zavatra ohatr'izao ihany ange mahatonga ny olona mifampitoratra any amin'ny tribonaly. Za aloha tsy anaiky an'izany e. Fa maninona moa zany raha atsoinao daholo le olona hifanazavana resaka fa le olona koa ny tsy hita izy mety manano ny heviny. Sady zao maman, ianao no misoratra amin'ny papa. Fa zany olona zany olona tsy fantatra izany Eny, tsy ary misoratra amiko dinay izy. tsy hita manomboka eto. Sady nareo efa olona marary lava ty mbola mitady problème hafa any ambadika any ka. ka nga letsy zany fiainana vao zao fa toko taloha zany a tany Zao- amin'ny 5 taona lasa zany. Zao zay telo menaka no mijinjany nataonareo tany. Ka zay ny teniko teo hoe raha azo naverina dia naverina mba endriendry tandremo ty vehivavy loatra. Rangatia dia tsy menatra koa ianao mba mananatra an'ilay zaza nefa ianao zao no tena mpitary-bato vilam-bava. Asa aloha fa mba raiso ihany zany fananarana zany. Sady zao ry papa. Zay nge efa vavy lehibe sy lehilahy lehibe. Dia tsy menatra anay ve ianao amin'izany an-dalàna zany? Lava be zany fa zara ngaso io raha tsy hoe tany amin'ny fahatananao tany zany nisy fa mandra-palehibe anao mbola oka mo letsy zavatra any ambadika any any. oka ny tenin'lahy Raha efa ela anao niala tamin'ireny efa ela be reny tonga teto aminay treto. tadio zao teny zao manana anjara eto reny olona reny dia alamino ny fiainana. Fa ahoana ry mamitiana zao nareo vao tonga? Nga tsy tonga mamanareo ny efatra? Tonga ka fa mbola sahirana be amin'ilay miasa dia izao vao niravana e. Sahirana ny olona rehetra raha ngasa misahirana. Fa manao- Ohatran'ireny hoe tsy zanan'ireny ery.
Dia manao any izy ao? Izy ao efa reraka be. Zany a? Vola ato mandeha ohatran'ny rano. Izay mihitsy ny teny ilaiko anareo izao. Ahoana izay? Efa ho 10 alina isan'andro ny vola miala ato. Zany a? Da ahoana ny fandraisana anjara anareo amin'izany? Dia tokony ohatrina izany ny anjaranay? Tokony ohatrina ahoana fa misasakako. Izay koa ny mbola sahirana be. Mampitiana sahirana daholo ny olona fa aza tao an'izany kosa ilay resaka. Tena marina tsy vitanay rery io. Izay ary ato efa tapitra tsy hisy tsony. Ka izao ange, marina fa papanay io a, fa izay nge atao mitsidipahitra fotsiny rehefa ny aminay ihany izy. Aza manao an'izany ianao fa izao aloha miteneniko anao ny rano no mikoriana ao anatinao. Dia mba misaina ianao fa tsy akinina aminay rery ity zavatra ity. Maman Julio a, tsy aveniko anao nefa izany izao mbola mpiasa temporaire. Tovy ihany tsika izany, izay pensionnaire. Dia izaho zao hatramin'izao mbola tsy nandray karama. Moa ny vady koa amin'izao manaraka traitement efa enim-bolana izay. Tsy hoe tsy mandany tsy hanao adidy a, fa ilay misasaka kosa aloha tena tsy vitako e. Raha mety Maman Julio dia aloha mba izay vitako no azoko atao. Mangony fotsiny koa izao a, nenay sahirana be, tsy vitan'izany a, fa zaho mbola mivesatra amin'ny adidy. Izao ary aleo ajanona ilay fitantarana ilay problème aloha satria mifantako hoe mbola be da be ny zavatra tianao tenenina. Fa tsotra fotsiny a, ohatrinona izany ny fandraisana anjara eritreretin'ny mampitiana ho atao. Tadio tsara fa raha ny efa laza izay a, efa manaly maromaro ary mandra-pivoaka tena mino mihitsy afa mbola ao aman'hetsiny. Dia ohatrinona no andraisanareo anjara amin'izay? Tsy maninona ve ohatra hoe 2 alina no mba adidy? 2 alina? Ka izay no misy satria arak'ilay teniko teo hoe izaho zao mbola tsy nandray karama aho a hatramin'izao. Andriamanitra ô! Dia sao dia mba tsy rariny? Tena marina e! izay aloha ny azoko omena aloha Maman Julio. Fa rehefa ohatra hoe mandray karama dia afaka manampy Tena indray tsy aho. rarina. Ny fananany ao an-trano a dia davinareo ifampisasahana misasaka mitovy tsara. Noho inzay nareo hiantoka dépense 2 alina amin'ny firetsy no omenareo. Ka tsy hitako intsony izay azo atao amin'izany e. Fa nga mamanareo tsy afaka makaty mihitsy hiresaka amiko. Sahirana be ho aho izy ao an-trano ao. Dia tsy afaka nankaty fa izany sy olo-tenany aty. Tsy mety an'izany kosa. Mba atao ve moa izay mety? Ka tsisy mety azo atao tsoniko. Izay ary izao efa mitrosa. Dia ahoana ry izany? Mandehana aloha ianao mandeha dia mikaroa vahaolana any. Dia mitondra vola ianao vao miverina eo. Aza atao an'izany kosa moa e. Manahoana ianao zao ry papa? Manahoana ny fahasalamanao? Ohatrany tsy dia hitako izay fiovana rakizy. Jereo ty ianao ohatra miarendrika ihany sady mihatsatra ihany miantitra. Tsy anday raha-panafoditsony angamba. Asa mbola manary toko moa e. Le alcool mitobaka era ny vatany papako nge ny tena mahavoa anareo na tokony hiasa ary mifanafody tsy miasa satria efa alcool ny lasa mandimbony raha mikorinana anatin'ny vatany papahany. Ny lahy koa tsy izay asalama azy aloha natao fa izany rehetra izany koa dia ho tanytsany eo. Ka ny papa nge hita hoe aretiny ditra tamin'ny vatany rana mihitsy ny manjoa azy ko inona ny fanafody azo atao amin'izany. Tena Taky aby izany rehefa antitra. Fa hono aloha Jules. Ie. Inona izao zavatra mba tsarotsaro amin'ny vavanao? Sifle zao ny tsaro ny vavako. Ny sakafo tiana hohanina re no anontaniana e. Izay mihitsy ohatra hoe hamonoana koa ve sa inona? Fa nga moa re ny sifle ireny misy tsirony. Sa mahatsiarotsiaro ny fahiny papa? Mahatsiaro ny taloha mihitsy aletsy. Tsy misy zavatra tiako hohanina zany zao. Nefa teo ny dokotera hoe mila misakafo tsara, mahery be ilay fanafody. Sy rano fotsiny no omena dia ampy izay.
Ka efa rahany fotsiny ange no sotroinao hatramin'ny maly ariva. Sa anaovana lasopy ianao? Atao viary aloha dia ho hitantsika eo tahoana. Ary maninona moa raha ilay akoho kely eo ary ny vonoiny? Dia iza nefa nikarakara anazy sa ody vetivety indri? Sady ao aloha dada renina kely ka ohatran'ny Fa ahoana? miatrika be nareo zany. Ao! Ataovy moramora moa letsy fa. Ay. Allo ary zaho andeha ody raha izay mahatsara azo. Zao ko. Zao mampahazoazo ay. Teo nareo miatrika be ohatran'ireny Dia aza atao ireny. be sira be loatra kia. Hoe saika diniko Jules, misy taratasy avy any amin'ny lehibe anareo tany am-piasany ity dia hoe mila soniavinao ny amin'ilay resaka pension. Inona koa zany? Tsy haiko fa izay no nafarany zareo hoe mba asivy soniaviny ity ozy amin'ilay andraisantsika an'ilay volanao isaky ny 3 volana iny. Ohatrany efa vitany e. Ka misy rapelao atao koa dia tsy maintsy mandeha aloha ny soniva afaka mandray an'ilay vola. Ay ve. Ka angaza aiza ny solomasoko ary fa tsy hitako anay ty raha vao tsy. Ao ataovy tandrifindrifety fotsiny Ao, fa fa solomasonao mbola any an-tanàna e. Eo. Tanako ary vao ohatra be ano. Ao atao fotsiny ao fa tsy maninona. Nady zany ary izao tsara ihany fa sao dia laviny zareo raha vao tsy mitovy amin'ilay any amin'ny karatra. Sady mila terina rapitsy vao maraina hono ilay izy. Aiza, eto. Ie. Eo mihitsy. Ela tsy nanoratra koa ny tanako. Zay ary. Ie, saotra ampiriny tsara ity Julio. Dia maka aina tsara amin'izay aloha ianao fa sao dia reraka be loatra. Orizy mianata. Ahoana? Dia ahoana zany programan'ny papantsika ty? Programa inona e? Amin'ny fandevenana. Ny volan'ny hôpitaly ary mbola tsy voaloko ahoana? Nga io mivoaka raha tsy vita daholo ireo? Ka mbola misy tsy vita? Hodry, dia leo tsy be zao, iza nitady volandohan'izany lereo? Ay ve? Sady anjaranareo indray mandoha an'izany fa izay efa navita be dia be Hita ho ako. Zavatra izay daholo no sahana ny zavatra rehetrarehetra na tsaboana sy ny fanafody hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe rehetra ny lafa nampiana fotsiny. Raha ikambana nefa azo atao an'izany e. Reny ary izy narary tsy mba niandry tetỳ nareo nandray andro aza. Za kosa aza mba enjena amin'izany fa za nge miasa e. Dia tsy manana fotoana mihitsy aho. Amin'izay koa mamanareo dia tsy mba taty mihitsy Ka manahirana be mamanareo kosa ny mitakosokosona amin'ny enina ato e. Inona koa izany eo? Nefa zao rehefa tonga ny fizaram-pananana dia lisa nitangorona voalohany eo. Hita ho ako. Raha mporosera nga dia omeko amin'ny manaraka. Raha mboroseo ahoana e? Samy sahirana nge tsika izao e. Sady volana amin'ireo koa ve ho azo tsony? Ohatra hoe rehefa mizara lova dia alany amin'ny apahany le anjarako. Izao no ilaina ny vola fa tsy amin'ny aoriana izany sea. Tsisy lova ho an'ny lisan'izany eo e. Sao dia manantena tsy misy eo. Mbola resaka aoriana ranga zany faty ny papa ty aloha ny atrehantsika. Ka ny atonga dia tsy hitako teny izao e. Miaza teniko. So masy dia diso hevitra eo ka hoe aiza ny anay fa tsisy izany. Io nge raha ikambanany. Ka hatreo ary aloha e. Eo amin'ilay vola aloha izao ny resaka. Le hôpitaly koa ny tsy mba misy santema mihitsy. Le olona efa maty mbola raha trosa ihany. Manina ranga raha avela rehefa tsy avelany ivoaka. Hodry, raha tsy vita mivavaly lamin'ny tena ohatr' izany izy tiako. Hita hoe tena zana-drafy mihitsy tony. Ka tsy hitsako tsony tsy azo atao amin'izany ange. Hita zao ny ataon'ny lisany fa manao akilabao. Tsisy manary havana izany letsy eo surtout hoe ray aman-dreny niteraka ny tana masan-drotra an'io. Fa rehefa tsy anao ela vita ny anay. Kory aby ianareo tompoko. Zay tompoko. Dia mamanga fahoriana sy ny manjo tompoko. Noho ny amin'izao raona mitatao izao dia tonga eto izay solon-tenany 10 mitondra teny, fampiononana sy fampahirizana ho anareo. Atao ahoana fa izay ny lahatra,
sy anjara koa dia mahireza varavarana ivoahana tokoa no anareo fa fahoriana iarahana mizaka koa mahaiza mionona tompoko. Saotra tompoko. Eny zava-dehibe aminay fianakaviana ny fijoroanareo tahaka izao. Maivana ny alahelo ary mionona ny fonay. Tsy sanatria akory ka ny nahalasana an'Andriamantoa mahafaly fa ny fahitana anareo maro be tahaka izao midodododo mitondra teny fampahirezana ho anay. Ka ny tenin'ny fianakaviana dia ny hoe maivana ny alahelo misaotra sy mankasitraka anareo fa dia tsara levenana tokoa ny maty ary eni-boninahitra ny velona. Mionona izay tompoko. Azo misosoka alahelo tsony tompoko. Manaraka izany misy fomba mampanao avy aty amin'ny solotena izay atolotra ho an'ny zokibe Gilles. Misaotra anareo tena anareo moa efa eo ny teny nomenareo efa mampahery nefa dia tsy nionona tamin'izany nareo fa mbola nomenareo vola amin'ny karena ihany izay. Engany mba ny sosiny tsara indray no ifanidiavantsika fa tsy ny ratsy tsony mankasitraka indrindra tompoko. Aza misosoka alahelo tsony tompoko. Jery Ary mamanareo teo lasa izy. Teo izy fa efa lasa fa mbola maikamaikanao zavatra hono izy. Dia mahagaga mihitsy iny ramatoa iny. Sitrisitrika tsoatran'ireny hoe tompahoriana ireny. Ka tsy tezi takosokosona be amintsika hono izy. Eny efa vita koa moa iny. Izay efa misaotra betsaka mamitiana dia afaka mandeha amin'izay nareo. Misaotra betsaka koa. Toka tsika aby io fahoriana iramanana io. Famelony andananay mama Zilio dia mba mamisy resantsika mianakavy tokony alamina angamba. Tsy azoko. Inona mbola tsy milamina? Tsy hita moa fa le tiako ambara zany le fara-pananana navelan'ny tompokolahy. Ay! Ka tsy miankina amiko mihitsy izany fa aloha tsony izy dalo ka treva ry zareo no mpandova. Dia nareo no fampiresaka izany eo. Iny ary. Ry Julio avikely nareo da ty vetivety. Mbola misy zatra manahirana kely ngato ry mama Avio aloha dia hoeto ilay dosie amin'ny papanareo le napetrany taminareo da iny. Ay, ena vetivety. Petrapetrana. Efa tsy dia nataoko lavitra tsony fa napoziko hoe tsy maintsy isy fotoana iresahana dia efa nataoko akaikika. Efa reto izy reto. Ka io mamitiana ho ny resaka aminareo ko. Inona lesy izay miankina amin'inona izay ty taratasy ty? Tsy izany raha fa momba le fara-pananana navelan'ny tompokolahy. Dia mba izay no mba tiako resana amintsika mianakavy eto. Eny tsisy olana izany fa zoanao izany fa ty ny taratasy misy ao zao. Afaka mba jereo azafady. Vakio tsara fa tokony ianao mamakimaky teny Fa ahoana zao? Ioko, hitanao sy ny io? Sao dia mba taratasy osika ty ry zoky. Taratasy legalizé mihitsy io ka. Aiza ve ka tsy misy anaranay misy ato fa anaranareo mianadarery ato. Ohatry, izy veo forcen lahy am'izay tiany amezana ny lovany io efa vita avy any amin'ny commune any io, sy ny io, manan-kery io. Taratasy mazava tsara io na dia andehanantsika any amin'ny birao ary. Tsy manaiky an'izao tena mariny. Raha ikambanana io manana zo izahay hanana anjara amin'ny lovan'ny dada. Dia honao ry mamitiana, raha tsy anaiky ianao dia akasonian'ny rainao indray mandeha izany tsika hanamarina izany. Sady nareo koa ne tsy misoratra amin'ny dady Marina mihitsy izany aky ry Julia. Raha ataoko zanatsangatsangana fotsiny teny fa nga misy kopy an'la misy narany dada any. Mba matahora ry zareo an'Andriamanitra. Aza mba hitlika ohatran'izao reny kamboty. Fataoko samy kamboty izao Eny ary, velominareo. Veloma lesa. Mbola aiza nanjohan'ny lahy.
So ihany retontsika nahita hevitraingana ilay tany amin'ny hopitaly nanao an'ity taratasy ity. Raha tsy izany angambana. Sady le risaka tsy hanaiky mihitsy raha fietsiny teo iny a. Nahay ihany tsika aloha. Fanga mamanareo tsy ao? Mbola tsy ao izy tatanay fa fa lasay izay ohatra misy resaka ilako azy mihitsy zao sady maika. Nisy taratasy ny karakarany zany any fa hoe misy an'izany certificat de décès zany ohatry ny ilaina tsy haiko sa aiza dia ohatran'ny savan'izay ihany a. Dia ahoana re zany? Izy ve zao vaovao mety inona hoe no lasa eto maika? tatanay fa vao inona? Dia hiresaka mamanareo nefa ny nareo moa tia ny tena atao hoe mpandova, tokony hahalala ny zava-misy. Resaka lova ve zany no resahana eto sa hoe mikasika n'ity trano sy tany hipetrahanareo ity. Raha tsotsoriko aminareo ny filaza azy dia tsy anareo ty trano ity. Tsy anareo ny trano, tsy any dadanareo. Fa izy ty zany a. Tokony hazavanao tsara ilay izy aloha fa ohatran'ny tonga dia tapohanao hoe tsy anay ilay izy dia ohatran'ny Ka zay zao no teneniko hoe zao no izy tsy any dadanareo ty trano ty. Fa izy ty zany dia anay piray tapo. Ka efa nisy fifampizarana lova tao dia an'le zokinay ilay matoa ny fampizara tamin'ilay anabavinay ity trano ty zany. Fa ny anjarany dadanareo a dia ny ilany atsimo amin'io tany io. tsy manapaka ny teny dadanay fa fanilany atsimo ange zavatra io faritra misy ny WC sy ny inona i trano kisokely io dia tsisy trano ao e. Efa namidiny ny anjarany tamin'io. Tsy haiko na tsy nampahafantarina anareo zany. Efa namidiny fahavelony. Ino ny anjarany ny atsimo iny ava atsimo ny WC iny. Ka olona hafa ange zao no mipetraka hoe fa vita misy trano io fa mifefy efa tamboho. namidiny le izy. Loza. Malahelo aho milaza aminareo fa tsy manana anjara eto nareo. Tena marina ve zany ry tatanay? Fa ahoana moa no tsy nampahafantarina anay zany ny taloha fa nahoana ny rehefa hoe maty izy vao miteny an'izany ianao. Zany ka izy ny tsy nampahafantatra an'izany taminareo. Mama koa zany tsy mahalala an'izany. Zay aloha dia tsy haiko mihitsy asa raha tsy fantatry mamanareo koa zany. So dia mba diso ianao ry dadanay vao. Zany ny fahamarinana e. Tsisy anjaranareo eto ka. Tsy afianiko anao matsiny na dia hoe prêt-à-pot ary nareo. Fa ny zavatra ohatr' izao tsy hoe voasambany akory fa efa mateti-pitranga ihany no hoe rehefa tsotsony ilay olona dia milaza ho tompony aby olona rehetrarehetra ity miala tsiny. Ka misy taratasy ane zany. Marina mihitsy Fa zany teny Julien zany. natongavako zao dia ny ampiomana anareo satria ny ndramana hipetraka hiandry an'ity tanàna ty fotsiny rainareo sy ny fahavelony. Ndany aloha lay taratasy iny fa nisy taratasy efa nataony mihitsy angena na sonia amin'ny mahatompony any amin'ity tany ity ary vita tany amin'ny commune sy tany amin'ny domaine sy ny karazany mihitsy zany ary avy kely zavatra afo zany so dia mba fifampivarotana an'le taniny taloha zany zavatra hafa mihitsy zany. andraso aloha jereko vetivety fa tsy mino anahy mihitsy reto ankizy reto. ty jereo tsara io tany na io vakio za nga dia mahita loatra fa ny fijeriko sy ny fahalalako an'ity zao dia fifampivarotana n'le anjara taniny fa tsy ity trano ty mihitsy ty tany misy an'ity trano ty. ahoana tsara hoe ny anjara taniny le natondroko anareo ry atsimon'ny WC-ry fifampivarotana an'iny zany zao ty taratasy ty raha azoko jereo ange raha tsy zay ny ao e. ary diso koa zany le taratasy namenan'le mamitiana raha azoko tsara. Tena marina ry izy mianadady izao rehefa lasa ohatr' izao moa ny mpiandro fandrotranana dia tsy maintsy ho avy amin'izay ny tena tompony ka zay ny ampimanana anareo. Onoaro ahy ny tena tianao ambara zany hoe tsy manana anjara eto amin'ity tsony zay ka zay no izy na trano zany na tany zay mihitsy tsisy anjara anareo eto. Andray tsy niankina taminay zany fa niankina tamin'ny dadanareo. Iny ary mama fa tongako.
Alao aloha resaka Izay misy marina. dia ito dadanay fa tena misavoritaka be lohana ta. Mandroso ianao ranoatra, mandroso. Ie, ahoana ino vaovao? Salama be nareo? Salama tsara fa eto zao vao mifampiresaka izay telo mianaka reto. Ka hono afangatsy fantatrao moa ny zava-misy mikasika an'reto tombam-pananany reto e. Fo mifahavelony vadinao. Ny anjarany Jules? Ie, Ie, anazy daholo reto ka. ohatra e. Diso fanantenana koa ianao raha izany. Mitovy amin'reto zanaka ao ihany. Izay zao vao ampahafantariko azy eto fa tsy misy anazy eto nandray ary. Fa ny anjarany rehetrarehetra efa nitapitra namidiny daholy. Tena marina ve zany? Ka eo koa zao ny mahagaga ahoana ny tsy ahalalana ho an'izany. Tsy niresaky ninona tamiko momba n'izany mihitsy izy. Nefa dia vola be no niraisiny tamin'ny varotan'ny anjarany. Maty Andriamanitro. Ahoana ny tsy ahitanao an'izany? Dia nakaiza zany izay vola izay? Tsy nihinana tamin'izany na ny ariary ary. Tena aoka ary maman fa zay vao tena miverina ny saiko a. Fa inona ny fantatro Marina ny momba izany? ayako fa tena natotony any amin'ilay mampitiana mianakavy any daholo ny fanana rehetrarehetra ny vola rehetrarehetra sy ny fiariny hatramin'izay. Ary mody adala zany ilay zalahy iny. Ary hitako anie zareo mitsoatsoaka antsika. Tena lera matoy iny zao ny afiafy notrany teo izy dia tsy hita ry izay ny afarany rehefa vita ny fandevenana tsy nanao veloma akory. Lozy ity tsy napoziko. Ny karamany etrety hoe tsy hizarizary hatramin'izay zara fa misy raha mandinika karamandata tokony tsy holantsika ary. Nefa zao ny tony ny fananana Raharaha efa zany. lasa ny olona no fitiavana an'ireny olona ireny. Ka inona tsony moa zany zao vahaolana anareo amin'izany fa maninona raha nytaniana ary izy e? Raha tena nisy lasany tokoa any dia mba hifanamboarana hifampizarana hoeko. Ary ny eto tanàna angangy arainy tsy mba misy azo hifanamboarana. Ka izy ity tsy tapako rery fa malova ikambanana azy dia tsy maintsy fampiarana mipiraita-po amiko. Tena marina raha fa alao toriana. Iza no torianao sara Jules any am-pasana? Ka zay nanotikodina ny lohany dada notoriko. Iza moa notoriako ohatran'izay eo? Tsisy ohatra ny fifampiresahana angambany e. Aleo mifampiresaka amin'ny zareo reninareo dia alamino ihany raha azo atao. Tena tsy kitay tsy varomaina ny tinga anoatra. Marina e. Tena loza tokoa ty fa dia mialamaina zany tsikako. Ko ozy dadanay vo ifampiresaka amin'zareo nefa izy ary teto sika mbola hisikotra ty anjaranareo ty moa zany. Zany mihitsy. Ary efa tena kafara fotsiny nandehanany teo tena menaseny mihitsy zay hoe mbola hifankahita patati patata. Mba tsy fantatra koa aloha izay fandaminana izy ihany fa sao dia hoe ny reniny fotsiny koa ninana an'ilay vola fa ilay zalahy zanany tsy mahalala ninina koa. Mety mitranga koa mantsy izay. Ie, le ramatoa tena mitsoatsoaka foana e. Lalina koa ty mavesatra nampitondra ny dadanareo antsika ty rakizy. Inona moa fa ty famparafesana sy ty vadikely ty ny tena rangory fototra ny hafa amin'izao e. Ka dia anatra ho amin'ny fiainanareo zany mba tandremony mba tsinjovy ihany ny any ariana. Marina mihitsy. Zao ny taranaka ty mahita loza. Izy tsy hita hoe enjehana tao inona tsony. Zao ianao zao na nisotroany loha ary zao tsy hita hoe aiza anao sitrika ny loha raha alina. Nareo anie tsy hoe miala androany no androany e. Fa mampiomana anareo fotsiny afa-tsy anareo ty trano ty. Zay ny tiako hatongavany eto. Vositrambo nandrenisana ny Hery, Luce, Mbola, Solofo niaraka tamin'ny Saondra sy Iaina.